Amena. Hatramin'ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra antsika satria efa nivavaka antsika teo dia zaho moa zany tsy dia manisy titre loatra satria fanahy masina no velako hitarika. Manisy titre tenin'Andriamanitra tsy manisy satria misy titre tenin'Andriamanitra maro omeny fanahy masina rehefa miteny ao mitory ao anao zany dia maro ny hevitra omeny ao anatin'le teny toriana, dia mety amiko zany tady tenin'Andriamanitra sy ilay verset nomeko. Amen. Halleluja. Titre eo ambony ny amin'ny fakapanahy sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Ny amin'ny fakapanahy sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra, vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba, mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy Tompo, mamangy ny firenena 12 monina any ampelezana. Ry rahalahyko, ataovy fifaliana, avokoa raha hiara-ny fakapanahy samihafa ianareo. Satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy ampy na inona na inona. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahindrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia omena azy izany. Nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory. Fa izay mihanana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanam-po handray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Olona miroa saina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra. Aoka ny rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany ho reharehany. Fa ny manan-karena kosa ny fietreny, satria ho levona tahaka ny von'ny ahitra izy. Fa miposaka ny masoandro mba amin'ny hainandro mahamay dia mampahalazo ny ahitra, ka mihitsa ny voniny, levona ny hatsaran-tarehiny. Dia toy izany koa no ho fahalazoany manan-karena amin'ny alehany. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazahan-toetra izy dia handray ny satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omena izay tia azy. Raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azony ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy olona izy. Fa samy alaim-panahy ny olona raha tarihin'ny filàny sy fitahiny izy. Ary ny filàna rehefa torotoronina dia miteraka oda, ary ny oda rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Aza mety ho fitahina ianareo rahalahy malalako. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin'ny rainy fanazavana, izay tsy misy fiovaovana na aloka avy amin'ny fihodinana. Tamin'ny sitrapony no niterahany
antsika tamin'ny teny fahamarinana mba ho santatra ny zavatra noforoniny isika. Fantatrareo izany ry rahalahy malalako. Kanefa aoka ny olona rehetra halady hainy, ho malay miteny, ho malay kotezitra, fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo imason'Andriamanitra. Koa ario ny fahalotoana sy ny lolo-po rehetra, ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Fa aoka ho mpakatoa ny teny ianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpihaino ny teny nefa tsy mpakatoa, dia toy ny olona mizaha ny tarehiny eo amin'ny fitaratra izy. Fa mijery ny tenany izy dia lasa, ary miaraka amin'izay dia hadino ny tarehiny. Fa izay mandinika ny lalàna tanteraka, no tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana ka maharitra amin'izany, raha tsy mpihaino manadino fa mpanao ny asa, dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Raha misy manao azo mpivavaka nefa tsy mamehy ny vavany, fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra. Eo anatrehan'Andriamanitra ray, ny mamangy ny kambody sy ny mpitondran-tena amin'ny fahoriana, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentipentina avy amin'izao tontolo izao. Amen. Manomboka amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny firy izy eto, hatramin'ny fahafito amby roapolo zafady falava. Fa tsara raha manomboka rehefa mamaky baiboly tsika dia manomboka amin'ny andiny voalohany mihitsy zany, dia avy eo azavaina amin'izay azo tsara ny ten'Andriamanitra, fa matetika mitory. Amen. Dia matetika tsika zany maka le voalohany, maka le tapany, dia tsy voaraitsika ny any amin'ny voalohany, fa le ten'Andriamanitra mitohy. Dia izy ny amin'ny manomboka amin'ny andiny voalohany miteny izy eto hoe ny amin'ny fakapanahy ny titra sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe le mpakafanahy zany tenin'Andriamanitra eto zany, ny amin'ny fakapanahy dia le fakapanahy manoloana antsika, ny mpakafanahy tsy iza fa ny devoly. Amen. Jakoba mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo, mamanga ny firenena 12 monina ny haberezana. Jakoba raha niteny eto dia niteny izy hoe mpanompon'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo, tsy niteny mihitsy zaho mpaminany na ohatr'izay, fa niteny izy hoe mpanompon'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika rehefa miteny mpanompon'Andriamanitra tsy mahasoa, mpiasa ny tompo, mpiasa ny fanahy masina. Amen. Satria tsika mpiasa, mpanompo tsika, natao hanompo, natao hanao ny asan'i Jesosy. Haleloia, hanao ny asan'ny tompo tsika. Amen. Fa tsy tonga tsika ho tompoina ho izy Jesosy. Jesosy niteny izao, tsy tonga ho tompoina fa tonga hanompo. Zay mila tadiditsika tsara zany, mila tadiditsika tsara zany zay hoe tonga tsika hanompo fa tsy ho tompoina. Ny zanak'Andriamanitra rehetra ny kristianina dia tonga hanompo. Zay mahatonga atsika zany amin'ny zavatra rehetra tsika dia mandefitra manetry tena, satria natao tsika hanompo foana. Jesosy mpanjaka, Jesosy Andriamanitra, nefa tonga izy dia nanompo. Ary matetika ny mpitarika ny tena hoe hita hoe manetry mila, manetry tena mihitsy. Raha amin'izao tontolo izao ny olona manana plasy ny mpitarika zany, na mpitondra izy, na filoham-pirenena izy, dia matetika indraindraina ny olona, ny filoham-pirenena, ny mpiasan'ny gouvernement ary ambony député, maire, dia tena omena laza, mena plazy, tena hoe mandeha amin'ny katikato, mandeha tôbily, mandeha tsy ananany rehetrarehetra tsy mijaly. Fa au contraire an'izay ny an'ny kristianina, ny antsika
tsika natao hanompo. Ohatra ka mitarika tsika jereo fotsiny Jesosy, jereo mpianatra reo. Nitarika olona ao amin'i Jesosy tsy matory andreo manala reo. Na ny trano tsy hitan'izy ireo, na ny sakafo tsy hitan'izy ireo. Fanetretena be ny toerana ametrahan'ny tompony olona anankiray izay mpanompony. Mila manana fanetretena, manetretena amin'ny zavatra rehetra, mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Halleluja. Izay mahatonga hoe modely ny arahantsika. Modely ny arahantsika ny lalan'i Jesosy no arahantsika. Nahitan'i Jesosy, dia niteny hoe na ny inona teneny ihany na ny amboa haolo izy manana trano. Fa ny zanak'olona izy tsy mba mana trano hipetrahana. Inona no tian'i Jesosy satria izy nandeha nitety, nitory-teny, nandeha eto sy eroa. Tsy nijery tsony hoe maha zanak'Andriamanitra azy. Izay koa no lalana arahintsika kristiana. Itsika mpitarika. Mosesy nitarika ny zanak'Israely. Nipetraka fotsiny. Raha amin'izao tontolo izao dia mipetraka amin'ny plasiny amin'ny bureau. Fa ny amin'Andriamanitra tsy mipetraka zany fa manao ny asany. Mosesy tsy natory. Andro manala anie Mosesy andeha hihaona amin'ny farao mpanjaka zany. Tsy mora zany. Amen. Hitondra vahoaka maro ny Israely hiala avy amin'ny firenena Ezipta. Eritrereto fotsiny ohatra hoe raisiko ohatra zany hoe firenena anankiray ohatra hoe firenena France. Andeha hiala tao daholo ohatra ny atsasaky ny olona hoe miasa ao zany ohatra hoe ny Afrikana rehetra, izay rehetra mpiasa ao, ny Aziatika sy ny sisa ohatra misy olona anankiray taonazy hiala ao. Tsy mora zany. Izay hoe mpiasan'Andriamanitra izy, mpanompon'Andriamanitra. Fa tsy hoe raha natao hoe mpanompon'Andriamanitra ka dia izy indray no topoina. Izany aby mila afantarantsika ny voa. Afantaranao ny mpanompon'Andriamanitra anankiray hoe ny voa lalanao azy. Ahoana ny plasy misy azy. Olona manana fanetretena ve? Fandeferana ve? Jesosy nilaza ny voako izy nahalalànareo azy. Amen. Na Davida nanana kalesy volamena, Solomona nanana harena be dia be. Fananetretena. Ny asan'Andriamanitra nataony aloha. Amen. Davida raha nisy olona anankiray nentin'Andriamanitra tany an-danitra, dia tena nazava mihitsy Davida hoe izao izy nanana ny rehetrarehetra fa tsy nataoko tsinotsinona hoy izy. Na hataoko tsinotsinona io izy Davida na dia nanana aho. Satria tena mahasarotiny an'Andriamanitra hoy izy. Satria ilay olona anankiray zany nentina tany an-danitra, tena nazava zany Davida nataon'Andriamanitra hoe niseho tamin'i Davida zany izy. Dia niresaka mihitsy izy roa. Dia nanontany ilay olona. Ahoana ny fiainanao tany ambony tany? Ianao nefa nanan-karena. Izaho izy nanan-karena, nanana rehetrarehetra tena nanako men'Andriamanitra aho izy. Fa nataoko izy sahalan'ny tsy nisy ireo teo amiko satria hoy izy tena hoe saro-piaro izy Andriamanitra. Izay no teny Davida. Saro-piaro izy. Avo hoe misy zavatra hoe omeny anao, tsy anao io. Tsy anao io izy fa omeny eo. Dia tsy midika izay hanalaviranao ny fonao ho an'Andriamanitra. Amen. Izany hoe nanetri-tena foana raha izy teo. Na dia nanana andreo nanetri-tena teo anatren'Andriamanitra. Amen. Izay midika fa mpanompo foana antsika. Mpiasa foana antsika. Ka tsy hoe raha nitahina amin'ny zavatra anankiray dia misy firiariana ao. Iny dia efa voa iray halalànao ny olona anankiray. Tandremo fa efa fakapanahy zay. Efa fakapanahy ilay Satana makafanahy, ampisy anao fiobebona, ampisy anao firiariana. Satria ohatra omen'Andriamanitra ianao harena, notahina ianao, misy olona anankiray ohatra notahina izy mandeha mifatahorana ny famasinan'Andriamanitra, dia notahina izy.
De raha tsy hainy mitondra an'io de aviliny Satana izy amin'io harena io. Eo zany mila hitandremana mafy. Satria tsy miankina amin'ny harena, tsy miankina amin'ny fahantrana, tsy miankina amin'ny ninona hidirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ka le mpaka-fanahy miditra na amin'ny alalan'izay harena zay. Amilian'le fony olona hitantsika Solomona. Nivily izy rehefa avy eo noho ny harena fananany harena maro. Zay mila hitandremantsika. Satria saro-piaro Andriamanitra, saro-piaro Jesosy. Mangataka atsika, angatahantsika, mangataka atsika auction, mangataka atsika ositra, mangataka atsika fanahy masina, mangataka atsika omeny Jesosy io. Raha ohatra ka hitany hoe matahotra azy ianao omeny. Nomeny Solomona, omeny Davida. Fa ianao raha vao miala amin'ny fanatrehan'ny tompo, miala aminy ianao tsy mandeha mifatahona tonga dia esorin'Andriamanitra, miala Andriamanitra. Halleluja. Na misy fieboebonao tsy hainao mitondra an'ilay izy efa tafiditra ilay fakapanahy. Iza ilay mpaka-fanahy dia ilay devoly Satana. Dia ilay menarana namitaka ny Adama sy Eva. Dia toy izako ten'Andriamanitra hoy izy eto hoe ry rahalako ataovy fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapanahy samihafa ianareo. Dia efa tonga ilay mpaka-fanahy. Ka fantatrao io zavatra io fa fakapanahy manoloana anao. Izy indray rahalako ataovy fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapanahy samihafa ianareo. Mifalia zany ianao na dia hoe eo ary ilay fakapanahy, mandalo ilay fakapanahy anao. Amen. Fantatrao ilay izy fa fakapanahy indray toy izako satria fantatrareo. Satria fantatrareo fa ny fizahantsoetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Ny mpaka-fanahy fantatsika fa ilay Satana, ilay devoly. Amen. Ka raha tonga ilay fakapanahy, fantatrao io fakapanahy mitandrina ianao dia mifalia. Mifalia amin'izay ianao. Amen. Tian Jesosy eto zany ianao hoe tian Jesosy ho tenenina zany ohatra zao. Raisiko ohatra zany Adama sy Eva nandalo an'ilay fakapanahy izy. Tonga de Satana naka fanahy azy, tafalatsaka izy. Tafalatsaka ny hinana ny voankazo. Amen. Dia izay koa zany hoe raha ohatra ka antsika zany mandalo an'izay fakapanahy zay, lalovantsika io fakapanahy io, tafalatsaka amin'ny fakapanahy ianao na tafalatsaka anao dia mibebaka malaky. Amen. Mibebaka ianao. Dia fantatrao ilay fakapanahy efa fantatrao iny dia mila tandremanao manomboka eo satria ilay menarana fetsy. Ny menarana dia mitady andavo antsika foana. Mitady hamono antsika foana dia ilay ara-panahy antsika. Amen. Halleluja. Dia mila mifaly zany ianao sady tiany tompo tenena ilay ten'Andriamanitra tiany Jesosy ho tenenina zany. Tonga ilay fakapanahy, tonga ilay fakapanahy. Indraindray tsika tafalatsaka rehefa tonga ilay fakapanahy. Indraindray anao maharesy ilay fakapanahy. Arakaraka zany, arakaraka anao. Ohatra fotsiny zao misy ny lainga. Misy fakapanahy rehefa ny Satana lainga. Amen. Nefa na kely ny zavatra iny. Amen. Dia tafalatsaka anao anatin'iny fakapanahy ohatra tafalainga anao nandainga. Dia tsapanao izy nandainga anao tafiditra amin'ny fakapanahy ianao. Tsapanao mihitsy hoe tafalatsaka zany tena nanota zany. Nisy fakapanahy tafiditra. Dia mifona ianao. Dia rehefa mifona anao dia efa fantatrao iny dia mitandrina anao dia rehefa fantatrao tafalatsaka ianao, aza mijanona hoe manameloka ny tenanao foana ianao. Aza mijanona hoe eo ianao dia manjoretra sy ny sisa hoe tafalatsaka ianao tamin'ny fakapanahy fa mifalia ianao. Amen. Drako nazontsika ilay fazavana. Mifalia ianao zany ao anatin'izay. Aza maneho hoe aza aseho mihitsy hoe kivy ianao. Aza maneho hoe ketraka ianao. Hoe hita fa tafalatsaka dia eo dia manjoretra eo dia faly ilay devoly amin'iny satria iny lalana ataon'ny Satana ahatonga anao ho analavitra an'Andriamanitra. Tafiditra ilay fakapanahy tafalatsaka ianao, tafiditra ilay hakiviana, tafiditra ilay alahelo. Hitantsika dia manomboka ilay découragement. Découragement zany hoe kivy ianao, manome tsiny an'Andriamanitra ianao. Fa ao anatin'iny ianao sady mifony ianao mibebaka
mibebaka amin'ny tompo anao dia efa fantatrao iny zavatra nahalatsaka anao iny dia tandremanao manaraka. Satria ilay mpakafanahy dia mitady lalana foana hamitahany atsika. Dia rehefa mibebaka anao dia mifalia, aza mijanona eo manjoretra eo. Satria ny fanahy masina tsy mitoetra ao anatin'ny fo malahelo lava, malahelo foana. Amen. Dia manaraka miteny hoe satria fantatrao izy fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana. Hitantsika ilay devoly nakafanahy an' Jesosy. Nakafanahy na Jesosy Andriamanitra aza naka ny fanahy. Vao maika moa tsika tsy handalo an'izay. Mandalo an'izany tsika. Inona naka ny fanahy an' Jesosy? Sakafo voalohany indrindra. Ataovy tonga mofo izy io vato io. Ny sakafo nataony voalohany fakabana satria fantany hoe nona Jesosy. Fantan'ilay devoly hoe nona. Ny faharoa inona? Inona dia faharoa naneho an'ny voninahitra. Kasi vaketsika Mateo toko faha efatra. Toko faha efatra. Tsika zany amin'ity ten'Andriamanitra ity zany hoe satria izay ny titre hoe ilay mpakafanahy. Ilay makafanahy atsika foana izy. Io tsy mijano izy amin'ny toera, tsy mijano izy amin'ny zavatra anankiray. Mandra-pialantsika ety ambony tany dia misy foana ny fakafanahy, misy ny fizahan-toetra. Ya, ny faharoa rehefa niala tsy azony amin'ny sakafo Jesosy dia inona indray koa ny ataony? Dia ny tamin'ny hoe zanak'Andriamanitra ianao mianjara any ambany any fa voasoratra hoe izy no andidiny anjeniny aminao ary eny an-tanany hitondrany ireo anao. Eto indray koa fakapana manaraka dia resaka hoe fitondrana an'Andriamanitra ny Jesosy zany hoe mianjara izy anao any ambany any izy. Mianjara anao any izy fa ny anjelo izy hiaro anao. Ilay tenin'Andriamanitra ihany nentin'ny devoly entiny ihany ilay tenin'Andriamanitra handavoana an' Jesosy. Nefa tsy fantany fa Andriamanitra Jesosy, aleloia, fantany tsara fa izy zany mitady lalana foana. Na dia fantany devoly io ary ianao, na mahery toy na hoe mpaminany na inona plasy misy ianao. Amen. Miditra foana ilay mpakafanahy, tsy maintsy mitante foana izy. Tsy azony amin'ny anankiray ianao miditra amin'ny anankiray izy. Tsy azony androana ianao miditra izy rapitso. Tsy azony afaka 1 minitra ianao miditra izy après 2 minutes. Alléluia. Isa minitra, isa segondra mpakafanahy miditra foana makafanahy atsika. Ny amin'ny masontsika, ny amin'ny fisainantsika idirany eo, amin'ny fotsika. Le mpakafanahy eto dia le menarana, le namitaka any Adama sy Eva. Dia mbola izy mamitaka atsika ankehitriny. Ka raha tsy haitsika mitandrina, raha tsy haitsika manavaka dia voafitaka amintsika. Amen. Dia inona nataony teto koa faharoa? Hoe handavo endana ianao izy mianjera any ambany any. Indraindray koa tsika le menarana miditra izy na mialala atsika amin'ny fisainantsika io. Ao izy miditra na soa mialalan'ny olona na amin'ny vatantsika. Amintsika ihany idirany dia itenenany. Dia hoy tsika hevitra izay le hoe misy fanahy anankiroa miteny ao anatintsika. Dia mampiditra eritreritra izy anatintsika ao. Ohatra zao raisiko ohatra fotsiny ohatra zao. Amen. Ohatra raisiko ohatra fotsiny zao ohatra hoe mihaino toriteny ianao na mihaino zao tenin'Andriamanitra zao ohatra ianao. Dia alefan'ny Satana ao anatinao le mpakafanahy hoe ianao ne tenenina io. Hitanao zao zavatra tenenina zao tsy zavatra marina lainga an'izany. Le mpakafanahy io miteny izy ao. Aza miaino an'io fampianarana io ianao. Tsy ianao mihaino fampianarana le safosafona, le fampianarana bonbon miel izy. Tsy miteny fahotanao. Amen. Any ianao mba azokazonao tsara ny ainao, any ianao mba miadakadana, any ianao zay tianao atao.
tsisy nefa avy eo anao de mibebaka ndray anao rehefa tsapanao hoe nanota de mibebaka anao de avy eo anao manao zay tianao atao. Zay le ampidiriny le fanahy anankiray zay de le menarana baka fanahy. De ny faharoa ihany koa miteny am'izay koa le fanahy masina hoe aza manaiky enoy aloha. Fanahy masina moramora miteny aminao le fanahy masina, miresaka moramora. Fa le mpaka fanahy miala aza mihaino an'io anao eo fonao manomboka marary, manomboka tafitohina. De ino am'zay nataonao tonga de lasa ianao. Fampianarana tena teo. Aleo zao hiaino an'ity fa ty mba azoazo. Ianao mba afaka ihany manao an'izao fa ato tena tsy azo atao zao. Hitantsika le mpaka fanahy. De zay nahazo an Jesosy eto hoe mianjeranao izy any ambany any fa ny anjelinao izy ny anjely de salan'zay taony le satana le menarana zany miteny anao hoe rehefa avy eo anao hoe mibebaka ianao ny afaka mandainga, misy mba lainga hoe azo atao. Jesosy mba mindra foana zay ny atao. De lasa tokoa ianao. Fa inona nataon Jesosy teto? Le feo le teny menarana le mpaka fanahy. Hoy Jesosy tamin'ny voasoratra hoe aza maka fanahy ny Tompoandriamanitra. Amen. Zay le faharoa nahazo an Jesosy le fakapanahy. Voalohany ny sakafo, atantsika sakafo na sakafo fakapanahy ifady hanina anao de asiany sakafo be eo am'zay mihinana ianao. Le devoly tsy matory mihitsy eo. Miriorio takandrona merina ary indrindra am'zao tena pira noho ny taloha ary izao vaninandro iainantsika zao. Ny fahavalo ary ny devoly nitondra azy indray nakany tendrombohitra avy diavo ka naneho azy ny fanjakana rehetra am'izao tontolo zao mba mivonahany. Eto ndray koa ny fahatelo. Inona ndray koa namitahany fakapanahy nahazo an Jesosy teto. De le voninahitry n'izao tontolo zao. Eo le harena, vola, le babon'izao tontolo zao ianao de nanao tamin'ny izao rehetra zao de omeko anao raha iakoka eo anatreko ianao. Fa Jesosy tamin'ny mandehana ianao ry Satana fa voasoratra hoe ny Tompoandriamanitra ao ny ankofanao ary izy irery ihany no antoboinao. Haleloya. De nandao azy ny devoly. Le mpaka fanahy eo manodidina eo fa na Jesosy nalay ny devoly fanahy. Zay mila fantatsika na Jesosy ary nalay ny fanahy vao maika za. De mila fantarinao le feo miteny ao aminao. Mila fantarinao hoe fanahy masina ve miteny sa lay fanahy mamitaka. Haleluya. Ka zay le famitahany devoly de anazy zao tontolo zao na hitantsika na sakafo ary amitahany. Na sakafo, amen. Ny sakafo ny voninahitra, ny laza. Mitandrina ny Satana teto andavo an Jesosy fa naharesy Jesosy lay fakapanahy. Izay koa zany no mila ataotsika hoe mila maharesitsika lay fakapanahy. Mila maharesitsika an'io. De mifalitsika ao anatin'izay. Raha ohatra ka tafalatsaka ianao, mibeba malaky de tonga de ovao famindra anao tonga de mitrakay ianao de tonga de tenenao manomboka zao atandrina fa zay zany nalatsaka am'zao tsy azonao tsony aho. De mifalia fa aza manjo rehetra. De raha mandresy koa ianao de mifalia ianao. Amen. Araka ny ten'Andriamanitra eto. Tsy hoe mifaly tiako tenena mifaly ianao de andeha anao publicité anao raha fa anao manokana zany fifaliana anao anatin'ny fonao ao. Amen. Satria fantatrao fa ny fizahantsoetra ny finoanao de mahatonga faharetana. De misy ihany koa ny fizahantsoetra. Le devoly maka fanahy ao. Maka fanahy atsika ohatra izy. De avelan'i Jesosy mitranga le izy. Hizahany Jesosy toetranao hoe mahafantatra ve ianao hoe avy amin'i Jesosy. Fantatrao ve le fanahy
Omeny Jesosy fantatrao ve le feon'ny fanahy masina ao anatinao, satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ny ondriko mahalala mihaino ny feo. Ianao le ondry fa tsy osy. Raha ondry ianao dia mila mahay mihaino ny feon'ny Tompo, mila mahay mihaino ny feon'i Jesosy. Halleluja. Eo izahan'Andriamanitra toetra anao. Fantatrao marina ve le fanahy ao anatinao? Sa mandeha fotsiny ianao dia lavolavo mifakapanahy foana. Amen. Fizahan-toetra voalohany lalovantsika zay. Nandalo fizahan-toetra Abrahama, nijereny Jesosy azy, nijeren'Andriamanitra azy rehefa nantsoina izy. Tsika tsy maintsy mandalo andreo, tsy maintsy mandalo fizahan-toetra. Nijereny hoe nahazo zanakan'ilay tokana izy, dia nijeren'Andriamanitra hoe sao dia ireharehany ty zanakany ty, sao dia ty no anomezany fony ty zanany ty ka hatakalony ahy. Hitantsika Andriamanitra saro-piaro izy, ny tiany efa ny tao amin'ny ten'Andriamanitra ny zavaiko le tiavan'ny Tompo Andriamanitra ao. Afaka hinoantsika ny hoe Andriamanitra rery ihany no tiavintsika voalohany, tsisy hafa afa-tsy io. Na ny zanantsika aza omentsika manampy ny zanantsika tsika, manome ilay ny zanantsika tsika, izay ilaina sy ny sisa manampy, fa ny fontsika io nasarotiny an Jesosy io. Amen. An Jesosy rery ihany. Nandeha inona nataon'ny Abrahama nefa zanakan'ilay tokana iny, eritrereto fotsiny zanakan'ilay tokana. Ahoana ny fonao amin'izany? Jesosy mitenenao hoe ataovy soronao anahy io zanakao. Ahoana ny teninao amin'izany? Zanakao ray fotsiny. Maharary zany, maharary. Fa nanaiky, fa fizahan-toetra ny Abrahama iny. Fa ahoana Abrahama nandeha, tsy nandà Abrahama lasa Abrahama. Fa avy eo Andriamanitra, hitan'Andriamanitra ny fitiavany azy. Rehefa hitan'i Jesosy ange fitiavanao anao, fitiavanao azy, safady fitiavanao azy, dia miaro anao izy. Ary ihany koa zany na misy zavatra hitranga ao dia foanany. Amen. Taka nahazo any Abrahama zany. Tahaka an'izay koa ny fizahan-toetra nahazo an'i Joba. Halleluja. Fizahan-toetra koa nahazo an'i Joba io. Ary mafy ny zanaka, ny harena, ny omby, ny osy, ny tany rehetrarehetra potika, ny vatany bay. Fa inona nijeren'i Jesosy tamin'io? Nijeren'Andriamanitra le fony tao koa nijeren'i Jesosy. Le mpaka fanahy faly ilay Satana. Faly ilay Satana nge. Satria tsy mahafaly an'i Satana mihitsy mahita antsika manompo an'i Jesosy, tsy mahafaly azy mihitsy. Hanapotika ny fiainantsika mihitsy ny tanjona. Dia rehefa nomena fahefana izy izay toko zao hoe Andriamanitra avelany mihitsy ho hitranga. Avelany hitranga izahan-toetra atsika. Le mpaka fanahy andeha dia tena hoe hamotika atsika, fa ny Andriamanitra mizaha-toetra atsika. Amen. Dia raha misy ny fakapanahy, mandalonao fakapanahy mifalia ianao, ary reseo fa hijereny Jesosy ianao. Hijereny ianao izy, ahatohitra marina ve izy, ahajoro marina ve io zanako io. Halleluja. Zay le finoana. Rehefa ao anatinao le finoana, mahatonga faharetana. Halleluja. Maharitra ianao. Le finoana dia fantatsika fa avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha olon'ny tenin'Andriamanitra anao, manana io tenin'Andriamanitra io ao anatinao, amin'ny fiainanao, amin'ny ataonao rehetra. Amen. Tonga ny fizahan-toetra, tonga ny fakapanahy, le finoana ampiasanao dia le tenin'Andriamanitra. Le finoana anao ampiarinao dia le tenin'Andriamanitra. Io no mitondra faharetana, mahatonga faharetana amintsika. Izay le hoe izay maharitra hatramin'ny farany vonjena, faharetana io, faharetan'ny kristianina. Maharitra amin'ino ary mampaharitra antsika? Amin'ny tenin'Andriamanitra, fifikirantsika amin'i Jesosy. Amen.
le finoana tsy rainasa izy de maty. Atao amin'ny Jakoba koa izy mbola milaza an'io. De le finoana tsy rainasa inona? Le tsy fampiarana ny tenin'Andriamanitra le hoe maty. Maty ny ara-panahintsika raha tsy mampiasa an'io finoana io tsika amin'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Ary tsika angamba le izy hoe le finoana de avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary le tenin'Andriamanitra de ampiharina. De zay le finoana arahinasa. Abrahama antenen'Andriamanitra andehanana anao taosolona zanakao tsy nijanona teo izy fa lasa. Jesosy nalain'ny devoly fanahy Jesosy izy tenany. Tsy hoe nanaiky izay nitenen'i Satana izy ndao mihinana ianao fa mosare de nihinana. Fa nanohitra le fakapanahy izy niady tamin'le fakapanahy. Amen. Mba haharesy an'le fakapanahy. Zany hoe exemple ny lala raha itsika ny lalan'i Jesosy. Halleluja. Ohatra arahintsika kristianina, lalana arahintsika kristianina. Ka rehefa mitondra faharetana, mahatonga faharetana zany le fanarahantsika ny tenin'Andriamanitra io, fampiarantsika an'io. Mampaharitra atsika. Mampaharitra atsika ao amin'i Jesosy. Izay mahatonga ny sasany mandray an'i Jesosy izy de mandeha mivavaka izy de tonga ny fakapanahy, tonga ny olana, tonga ny resaka, tonga ny problème de mihamangatsika izy. Eo ihany izy mandeha ihany mivavaka de zay le hoe kristianina ny alahady fotsiny. Kristiana présence du corps fotsiny. Kristianina na mivavaka fotsiny, misy mivavaka alatsinainy jusque-lady fa vatany fotsiny eo fa ny fanahiny maty. Riavana. Mila mitandrina atsika, mila miambina atsika, amen. Ampiasao le finoana. Ampiasao le finoana ny tenin'Andriamanitra. Aza manaiky ho resy. Aza manaiky ho resy ny ratsy. Reseo misoa izy ny ratsy. Alléluia. Reseo de ampiaro le tenin'Andriamanitra. Fa misy anie na mivavaka izy ny alatsinainy, talata, larobia, alakamisy, zoma, sabotsy, lahady. Nefa tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra zava-poana. Zay le kristiana fahazarana fombafomba. Le kristiana fombafomba fotsiny manaraka fotsiny de tafiditra makany amin'ny fahaverezana. Alléluia. Averiko eto témoignage-ny iza ty Iva, bebeny any amin'ny helo nohony fandehanana fombafomba. Kristiana fombafomba fotsiny de mafana fo izy. Izay hitako hoe mety mivavaka izy alatsinainy, talata, larobia, alakamisy, zoma, sabotsy, lahady. De midera de tena mihira de manao ny asan'Andriamanitra mafana fo. Nefa izy any amin'ny helo. Est-ce que ça possible zany zavatra zany? Possible raha ohatra ka le olona mandeha fotsiny fahazara. Zay le fahazara fombafomba nge. Ohatra zao nzao eto isan'andro mitory eto. Mizara eto. Nefa tsy manana finoana ampiatra ny tenin'Andriamanitra. Zava-poana zay rehetra ataoko eto ary mahavery ahy. Amen. Masa azotsika le izy. Mahavery ahy amin'ny fahaverezana. Satria za tsy mampiasa tenin'Andriamanitra fa raisiko vakiko, toriko le izy fa za tsy miaina, tsy mampiatra, tsy miasa, tsy le finoana tsy ampiariko fa maty. Le tenin'Andriamanitra égale finoana. Finoana égale tenin'Andriamanitra. Tsy ampiariko io tenin'Andriamanitra io, maty aho. Amen. Ampiariko velona, zay mahavelona ny tenin'Andriamanitra. Zay vao velona le tenin'Andriamanitra. Zay le mahasabatra azy. Zay le mahasabatra ny tenin'Andriamanitra rehefa iainanao mandeha paha-anankiray ianao amindra de tenin'Andriamanitra andehananao. Paha-faharoa tenin'Andriamanitra andehananao. Amen. Amin'iny sabatra monoanao an'ny Satana. Izay nahatonga an'i Jesosy namonany nakafanahy Satana an'i Jesosy. Fa naharesy azy izy amin'ny tenin'Andriamanitra, le tenin'Andriamanitra sabatra. Nampiarin'Andriamanitra izy teo, nampiarin' Jesosy izy teo. Tonga sabatra ka nandao azy Satana. Fa raha tsy ampiasainao, raha ianao tsy mampihatra le tenin'Andriamanitra, tsy iainanao, tsy ampiarinao, ianao no resy amin'izay fotoana izay fa tsy mandresy.
Alléluia. Ka fais attention amin'ny mitandrina antsika amin'ilay mpakafanahy zany, fa raha olona tsy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy zay nangatantsika nisy fotoana nazavaiko ny fanahy, fahazavan-tsaina, fahalalana, ina daholo izy, fahendrena, miankina amintsika, mifampiankina reo, mifampiankina. Ka raha tsy haitsika mitondra an'io, tsy hay, tsy mana fahalalana tsika n'Andriamanitra, tsy mana fahendrena tsika, tsy haitsika mitondra ny ten'Andriamanitra io, tsy haitsika na mitandrina mihitsy, aiza ny raisitsika, inona ny ataontsika, tsy fantatsika. Amen. Alléluia. Tsy ny asan'Andriamanitra mihitsy ahavonjy atsika, fa raha hiasa ataontsika sady ankatoavintsika ny teny dia tena voavonjy atsika. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, zay le izy. Mila asa tanteraka amintsika, amiko sy aminao. Le faharetana. Olona maharitra ianao, miharitra fahoriana, miharitra fijaliana. Nahoana ary ny olona manona antsika mbola maharitra fijaliana, maharitra ry Daniela tandavaky ny liona, naharitra Davida nandeha niady, nenjen'ny Saoly izy naharitra. Satria nahoana? Satria niharitra amin'ilay tenin'Andriamanitra. Finoana Jesosy égale finoana égale tenin'Andriamanitra. Alléluia. Raha tsy naharitra reo, raha tsy nana faharetana reo, niverin-dalana. Solomona zao nanompo be izy, jereo ne Solomona, fa avy eo izy voafitaka ny vehivavy maro. Amen. Satria izy tsy nifahatra amin'ilay tenin'Andriamanitra, tsy nihazona an Jesosy, tsy nihazona. Amen. Le teny dia Andriamanitra ry havana, ka le teny Andriamanitra ary tsy ampiharitsika ny finoana amin'ny finoana, tsy ampiharitsika le izy ahoana no hahatonga azy ho velona, ho fiainana. Tsy velona mihitsy na dia na haiko tsy anjery Baiboly boaka amin'ny Genesis jusqu'à Apocalypse, nefa tsy mandeha araka an'io dia tsy velona mihitsy ho tenin'Andriamanitra io, maty. Alléluia. Mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Zay mba tsy hisy teny antsika hoe tsy ampy, fa atsika zany mila tanteraka atsika amin'io asa io, mila tanteraka atsika, mila hita amintsika io. Amen. Mba tsy hisy tsy ampy, fa raha vao tsy ampy io dia mitongilana. Fa mila mahatanteraka, mila atsika zany hoe tena hoe ao anatintsika le tenin'Andriamanitra, ao anatiko, ao anatinao. Amen. Amen. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahindrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa. Andriamanitra tsy mba mandatsa atsika zany, olombelona ny mandatsa, olombelona mifandatsa, fa ny metsiny. Amen. Fa atsika mangataka, atsika zanany angatao, mangatà ianao, mangatà raha tsy manam-pahindrena, mangatà raha tsy manam-pahalalana, angatao ny fanahy masina, angatao. Fotoana zao angatantsika ny fanahy masina. Ho avy ny andro tsika mety hoe ho irery. Ka raha tsika ary tsy manana ny fanahy masina no ahoana? Angatao le fahindrena, angatao le fanahy ny fahindrena. Ameno azy sy ameno anao, fa omeny Jesosy atsika zany. Omeny atsika, izay mihitsy ny tena hoe Jesosy tsy niteny hoe mangatà harena ianao, mangatà harena. Fahindrena, Solomona nangataka fahindrena. Solomona nangataka fahindrena. Nomen'Andriamanitra azy le zavatra ara-panahy no angatao. Vita ampy zay le fangatana trano, vola sy ny sisa. Taloha za dia ohatran'izay. Taloha zao dia makalista Jesosy aho. Reto angatako Jesosy, azo vady vazaha, azo trano. Tena angatako zany taloha. Anambady vazaha,
azo vola be atao amin'ny banky, tena ataoko lista ilay izy soratiko satria mbola tsy mahalala, maro zavatra mbola tsy fantatra tamin'izany. Efa nandray ny Jesosy fa maro zavatra mbola tsy fantatra. Amen. Tsara Jesosy manova antsika tsikelikely izy, manova antsika eny am-pandehanana eny izy. Amen. Taty aoriana vao fantatra hoe hay tsy izay ilay zava-dehibe, tsy ilay zavatra ara-nofo fa ilay zavatra ara-panahy. Ka tadiavo izany hoe ny hetahetatsika raha mangataka atsika, tsy mangataka hoe meo mofo, meo hanina Jesosy, ina dia Jesosy aza manahy izy eny amin'ny hohaninareo, ny sakafonareo. Dikan'izay ireo zany teneny Jesosy hoe aza manahy, dikan'izay efa fantan'ireo fa homeny atsika, efa homeny atsika io. Dikan'izay zany aza mangataka an'ireo nareo, aza manahy an'ireo nareo, fa hainy rainareo izay nan-danitra izay homenao sahaza ao nareo. Amen. Fangatao ny zavatra ara-panahy, zavatra voavonjy atsika. Halleluja. Ny fahendrena dia tena ilaintsika. Raha tsy manana atsika zany fahendrena dia mila mangataka atsika, ary dia homena azy izany, homeny Jesosy atsika io. Nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hanana akory, fa izay mihanana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka atobatopany. Nefa aoka hangataka amin'ny finoana izy. Zava-dehibe ilay finoana. Teo aloha tsika dia niresaka ilay finoana ny tenin'Andriamanitra. Eto indray ilay finoanao. Raha mangataka ianao, amen, mangataha amin'ny finoana. Ohatra ilay finoana teo ilay hoe finoana ny zavatsika atao tenin'Andriamanitra, fa eto indray ilay finoana anatinao ao mihitsy. Jesosy dia niteny tamin'ny mpianatra izy, na dia kely tahaka ny voatsinampy aza ho izy ny finoana ao anatinareo dia mafindra tendrombohitra. Na dia kely ilay finoanao misy marary ao anoloanao ka hoe hivavaka azy ianao ka azonao antoka tena hoe amin'ny finoanao Jesosy, amin'ny finoako Jesosy hivavaka ho an'ity olona ity, dia sitrana io. Ka izay zany ilay finoana ao anatinao io zany angataho izy amin'izay. Aza manao misy ny olona mivavaka fa tsy amin'ny fony zany, tsisy etaetana zany, tsisy ny etaetana hoe na zany hoe mivavaka eto tsisy hoe etaetana fony hoe hazo valim-bavaka. Tsy amin'ny fony zany ny vavahany fa zista mivavaka fotsiny. Ohatra milona hoe andao tsika hivavaka an'izao tena atao amin'ny finoana dia efa manao mivavaka fotsiny dia vita, fa tsy amin'ny fony ilay izy. Tsy izay zany tadiavin'ny Tompo amintsika. Fa rehefa mangataka ianao tena amin'ny fonao tokoa, ary mino anao fa ho azonao, izay ilay hoe tsy amin'ny mihanahana ianao nefa ko hangataka amin'ny finoana izy ka tsy hahanahana, izany hoe misalasala. Misy ny misalasala rehefa mivavaka. Dia dikan'izay ianao tsy hazo valim-bavaka mihitsy ianao. Fa rehefa angatahanao ny zavatra anankiray, angatahanao amin'ny finoana, dia mihainao tsika Andriamanitra ary mamaly vavaka atsika. Amen. Ataovy amin'ny finoanao tokoa hoe za Jesosy mila fahendrena. Tena mahatoky aho Jesosy fa omenao fahendrena. Solomona nangataka nomeny Jesosy azy. Nangataka namaly azy Andriamanitra nomeny. Halleluja. Ka angatao fa omeny Tompo atsika. Rehefa misy zavatra angatahantsika, angatao indrindra hoe ny zavatra ara-panahy zany no angatao voalohany, fa omeny Tompo atsika zany. Za Jesosy tsy mahavita mivavaka, za Jesosy tsy mahavita mifady hanina, mivavaka anao. Omeny Jesosy, ho hitanao fa manokatra lalanao anao Jesosy. Amen. Za Jesosy tsy mahavita mihitsy mifady hanina ela. Za Jesosy tena tsy mahavita, misy komba foana mahazo anahy Jesosy. Za Jesosy tafihiny fanahy manambady foana ohatra. Za Jesosy ohatry izao. Dia angavianao tena hoe talaonao amin'ny Jesosy io amin'ny finoana. Hoe fahafahan'i Jesosy ianao mamaly vavaka Jesosy. Fa raha vao tsika mivavaka tsisy finoana,
aza manantena valim-bavaka mihitsy, aza manantena valim-bavaka satria tsy tian'Andriamanitra. Matoy zany ianao vao manantona anao ka misalasala dikan'izay anao fa tsy mino anao fa Andriamanitra mahavita zava-magaga. Ny fisalasalanao dia midika zay efa tsy mino anao, fa tsy hanasitrana anao Jesosy. Ohatra misy mpanompon'Andriamanitra hivavaka anao dia efa izy anao ty mpanompon'Andriamanitra ty, na izy kely sy bitika ny lohanao, matoy izy napetraka ny Jesosy hitsangana ny lohany hivavaka anao dikan'izay vonona hanasitra anao Jesosy. Fa raha vao misy fisalasalana mijery fotsiny le olona anao ty ay koa vavaka an'ity tsy azo valim-bavaka raha ity mivavaka ana. Raha vao zay zany fisalasalana miditra ao dikan'izay anao tsy mino io mpanompon'Andriamanitra io, Andriamanitra eo. Halleluia. Ohatra ka mpanompon'Andriamanitra tena mandeha amin'ny fahamarinana izy dia Andriamanitra mampiasa azy, hiasa aminy. Amen. Dia amin'izay fotoana izay rehefa miteny izy arahanao zay zavatra ataonao arahanao, zay zavatra tenenao arahanao. Amen. Dia amin'iny fotoana iny miasa Andriamanitra satria hitany le finoanao ao, tsisy fisalasalana fa tokiana azy. Tsy nijery ny hakeliny mpanompon'Andriamanitra teo anao, tsy nijery ny fombafomba ny fiakanjony sy ny sisa ianao. Amen. Na izy malotoloto na izy manao ahoana, fa nijery anao Jesosy zay hamaly vavakanao. Amen. Tena mihaino mpanompo, tena mihaino Andriamanitra, mihaino antsika fa atsika no misalasala. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanana akory, fa izay mihanana dia toy ny alon-dranomasina entin'ny rivotra ka topatopany. Fa ka tsy hanompo andray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Izay tsy mahazo ninina, tsisy valim-bavaka azonao eo. Amen. Ry havana, nisy taona tena hoe tamin'izay moa zany début nitondran'ny tompo anahy hoe mivavaka rery zany dia tondran'ny tompo anahy zay mpanompon'Andriamanitra anankiray ary nasehon'ny tompo anahy koa tamin'izay. Nasehon'ny tompo anahy zany anaraka an'le en ligne amin'ny YouTube. Alléluia. Tena naraisiko am-pinoana satria efa nasehon'ny tompo anahy izy tamin'ny nofy dia tena hoe maro zavatra voaraiko zany tao. Ty zany hoe tondran'ny tompo anahy. Dia nanaraka an'io mihitsy. Hatramin'izao mbola manaraka an'ilay izy fa tena hoe niraisiko am-pinoana, tena hitako hoe Jesosy miteny mihitsy lay ramatoa mitory. Fa maro zavatra nanovan'i Jesosy anahy tao tamin'ny fiainako. Tena hoe tsy nampoiziko kay zany lalana nitondran'i Jesosy anahy handeha amin'io chaîne io. Fa raha nandahany io zay hoe tsika mila mihaino ny feon'ny tompo, mihaino ny feon'ny fanahy masina. Fa raha tsy zay tsika diso lalana. Misy mpanompon'Andriamanitra hitondrany Jesosy atsika. Misy olona hitondrany Jesosy atsika ka tsika miblagy amin'ny mpanompon'Andriamanitra io. Raha anao. Amen. Jesosy manana ny calendrier-ny. Matoy ianao nataony tafahoana na amin'ny chaîne na amin'ny tenin'Andriamanitra. Arahanao misy dikany. Alléluia. Fa misy zavatra betsaka voaraiko tao nanovan'i Jesosy ny fiainako. Tena maro, tena taona ilalako zavatra maro. Ary nanomboka hoe maro tsy haiko, tsy voatanisako tsony, tena hoe zavatra ara-panahy zany teneniko nanovan'i Jesosy anahy tao. Amen. Alléluia. Eno ny zavatra ara-nofo ary. Misy miracle ohatra zany hitako satria tena niraisiko amin'ny finoana le izy. Tena tamin'ny finoana andraisako azy hoe mpanomponao ty nirahanao amiko Jesosy ary nasehonao tamin'ny nofo dia arahako. Alléluia. Amen. Fa tena naraka ny fampianarana fa tena zany ka hoe zavatra ny lanitra. Fa révélation azoko tamin'izany. Amen. Amen. Hatramin'izao. Amen. Ka zay zany rehefa misy zavatra hitondran'ny tompo antsika, misy destination. Olona destination ataon'ny tompo tafahoana amintsika. Amen. Tsy ny olona rehetra, tsy ny olona rehetra, tsy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Alléluia.
Misy zavatra ataon'ny tompo tafahoana aminao tena hoe tena namboarany Jesosy, marina namboarana maharary. Tena maharary ilay tenin'Andriamanitra, maharary. Fa teo nalalako hoe kay ilay izy ny chemin maha kristiana dia nidirany fanjakany lanitra. Amen. Ka raha antsika zany hoe mangataka zavatra zany dia angatao amin'ny finoana ilay izy. Fa aoko izy, fa aoka tsy hanam-po andray izany. Ia, olona miroa saina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra. Fa raha venao tsy manam-pinoana, raha venao tsy mijoro, raha venao tsy mino an'Andriamanitra, amen, tsy matoa ianao tsy mino an'ilay olona omeny anao hitarika anao io, amen. Dikan'izay ianao tsy mino an'Andriamanitra, tsy mino azy ianao. Dia miroaroa saina izy, ianao miovaova ianao amin'ny alehanao, tsy hainao amin'izay ho aiza ianao, amen. Fa anao mandeha amin'ny lalana tsy izy, any amin'izay ianao avelan'Andriamanitra, avelan'i Jesosy ianao rehefa tsy miaino. Rehefa ianao tsy miaino ny feony. Fa rehefa ianao entin'i Jesosy amin'ny toerana anankiray, apetraka ny tombo anao, ampahalalana ianao, araho iny. Araho fa maro zavatra ho azonao avy ao, amen. Fa ianao afaka hoe manaraka zavatra hafa koa, fa tsy voatery hoe efa zany hoe misy zavatra anankiray zany hitondran'ny tompo anao, eto ianao ampahalalany zavatra eo. Misy zavatra ampahalalany ianao ao. Alleluia. Fa zany ny mpanompon'Andriamanitra tena hoe marary, mitory sy ny sisa. Dia tena ianao amin'izany tena hoe ahoana moa zany? Izay ilay hoe fanahy masina miteny. Izy ihany tsisy fantan'ilay olo manaraka anazy. Maromaro izay nanaraka anazy tao, amen. Ka sy ny fanahy masina nanaraka anazy tao. Izy tsy mahalala fa izy mitody, tsisy fantan'ny olona manaraka anazy amin'ny tipo. Fa tena voakasika anao. Tena hitanao hoe fanahy masina miteny ianao, tsy izy tsy mahalala ny toetranao nga fantany izy aby olo hanaraka anao, manako hoe manako saina zao zany dia ho fantatro izy aby manaraka anazy, ho fantatro, amen. Fa ilay fanahy masina miteny tena manorotoro anao. Tena io zany Jesosy, tena anao miteny. Dia tena hitako aby ny toetrako rehetrarehetra amin'ilay zavatra fanazavany sy fitorian'ny teny. Teo nanova tsikelikely, nidirako amin'ny fadiakana, nidirako amin'ny vavaka. Jesosy afao aho, kay izaho ty maloto, kay izaho ty izao. Ka ilay fampianarana amin'ny safosafo antsika manimba antsika sady mitondra antsika any amin'ny helo, mitondra antsika any amin'ny helo. Tao tena ny sokafon'i Jesosy ny masom-panako, sokafon'i Jesosy ny foko, ny sofiko, amen. Nalalako hoe tsisy zany hoe Jesosy ane mahalala ihany, Jesosy ane zao, tsy azontsika mboamboarina io tenin'Andriamanitra io. Tsika mihitsy no mameno tena tsika hanaraka an' Jesosy, fa tsy Jesosy manaraka ny tiantsika ataontsika. Nahitan'ny Paoly tsika nanaraka an'izay Jesosy nanaraka izay tiany atao. Nataon'ny Paoly nandeha nanenjika kristiana, navelan'i Jesosy amin'izay ve izy? Tsia. Nafahan'i Jesosy amin'izay izy hanaraka ny diany, ny sitrapony Jesosy fa tsy ny sitrapony. Ny sitrapony ane nanenjiky ny kristiana tamin'ny tsy fahalalany. Fa Jesosy nanala azy amin'izay, mandehanany amin'ny fahamarinana halalany marina. Ny marina io, mila mahazaka marary ianao, mandeha amin'ny marina anao ny marina. Nahitantsika Petera nandany Jesosy, Petera mpanarato, novainy Jesosy izy rehefa avy eo amin'izay izy nitory an' Jesosy, tsy nalala menatra intsony, tsy nalala tahotra intsony. Izay ilay fanovana rehefa ao amin'i Jesosy. Mahalala ny fôtinao ianao, mahalala ny fahalemenao ianao. Fa ilay fampianarana tsy mahita ny fahotanao. Mila fantatsika, mila fantaritsika sao dia diso lalana antsika, amen. Sao dia hitondra antsika any akady, amen. Be dia be ilay fampianarana mitondra ahoana ma tindroko an'izay, mitondra ilay fahafinaretan'ny nofo. Ilay nofonao no manjaka fa tsy ilay fanahy. Maro amin'izao, tena maro. Mila mitandrina, mila fantatrao. Ao marina ve Jesosy? Jesosy tsy mandeha araka ny nofo. Amen.
Jesosy ane micomprendre anao, Jesosy ane zao e, Jesosy ane zao. Tsika no mila micomprendre an Jesosy. Halleluja. Rehefa hitan Jesosy tsika manaraka ny diany amin'ny sitrapony, Jesosy amin'izay micomprendre antsika. Zay Jesosy vao micomprendre antsika. Fa tsy hoe tsika mifahotana dia Jesosy comprendre antsika ihany. Tsia. Zaho mandainga ihany zany. Mandainga ho ato. Mandeha ato amin'ny namako ato mavandy. Mandeha ary amin'ny namako anankiray mandainga. Ato mitady sitraka. Ato amin'ny tsara velatsy. Ato mandeha mifosafosa. Ato. Izay mihitsy no mitadiavan'i Jesosy hialantsika andehanantsika mahitsy. Halleluja. Zay nefa tsy vitany hoe tsy vitatsika, tsy vitany mandeha miraha fotsiny fa ianao mihitsy ny tena manetry te manao sacrifice. Ohatra ka ianao latsaka foana lainga, tsara ambelatsy fosafosa, tena mitadiava délivrance ianao amin'ny Jesosy anafahany. Amen. Eo tsy afaka miditry ny hafa, eo ny amen. Halleluja. Izay le fampianarana ankehitriny le ara-nofo be manjaka. Tsy hitantsony zany hoe miteny hoe le péché, le fahotany le olona ho tenenina anarina amin'ilay izy mba hiala amin'izay zavatra zay. Defa fahazarana le izy amin'izay le fombafomba. Amen. Ka zay zany le izy. Mendemy fasivy aoka rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany oreharehany, fa ny manan-karena kosa ny fietreny satria ho levina tahaka ny voninahitra izy zay. Zay aoka izay rahalahy izay ambany hanao ny fisandratany oreharehany, zany hoe mila fanetretena zany. Manetry tena foana zany ianao. Manetry tena foana ianao zany amin'ny ataonao dia manan-karena kosa izy ny hietry satria ho levina tahaka ny voninahitra satria ho levina zany hoe zava-poana le harena ananany, zava-poana ny zavatra ananany. Ho levina reo harena reo. Fa miposaka ny masoandro mba mihainandro, mahamay dia mampalazo ny ahitra, ka mihitsy ny voniny alevina ny atsara tarehiny. Dia toy izany koa no ho fahalazony manan-karena amin'ny alehany. Fihavana malala. Ny harena io zava-poana harenantsika io. Mpanan-karena miaraka amin'ny Lazarosy fatatsika. Tsy ny harena mihitsy idirana amin'ny lanitra. Le mpanan-karena zakazaka nanton'i Jesosy, ina anao ataoko? Mpanan-karena nefa ny zakazaka hitady andovan'ny lanitra. Ina ataoko izy andovako ny lanitra? Midika zay ny vola ho izy omeo ny malahelo izy anananao. Midika zay izy ananantsika io tiatsika io. Tiatsika. Mila izarahantsika, omentsika ny malahelo. Amen. Dia nanarakitra ny an-danitra anao. Fa ina nataon'le mpanan-karena alahelo izy. Halleluja. Ka tsika zany mihazakazaka any am-piangonana hitady fitahina. Zay manko le fitoriana ankehitriny. Dia raha ianao hita tsy manana, tsy mampidi-bola, tsy sady hoe tsy voatahy, tsy ao Jesosy. Oh Jesosy malala. Hitantsika mivadika le fitorinany hazo fijaliana Jesosy amin'izao. Mivadika amin'ny fitoriana hazo fijaliana. Ka ianao zay mihaino zao na ianao roa na telo mihaino zao dia alalan'ny fahamarinana. Ialao. Dian'izao mihazakazaha miala. Efa fantatrinao hoe tsy ao Jesosy. Amen. Mazaka tao anatin'izany tsy fahalalana. Teo aloha zao mihazakazaka ty, aiza ihany ary ty lalana ty. Fa zao vao fantatro ny marina. Tsy voarebirebin'izy atsony. Halleluja. Ny marina manafaka atsika tsy ho andevo. Ary mila fantatsika zay hoe akaiky ny tompo. Zany hoe akaiky ny Jesosy zany. Jesosy zany efa mampalala ny marina amin'izao. Dia le fitoriana ny fahamarinana satria mbola andro ny fahasoavana atsika teo dia mbola mivavaka atsika ohatran'ny taloha. Tsika nivavaka taloha dia isika ny alahady fotsiny. Iny le andro ny fahasoavana. Fa efa ho tapitra io fotoana io. Efa ho tapitra io andro ny fahasoavana io.
Zay mahatonga an Jesosy miteny antsika hoe miambena, miova, ialao le fampianatsizy, ialao ny fampiana misafosafo fa hampiakatra ny fiangonana izy ka hiditry ny lanitra tsy mora. Izay mahatonga azy miteny amintsika mba andehanantsika